Andriamanitra raisaka ny fanamasina izay mpamorona sy mpanavitra ary fanamasina mivory ato amin'ity tranonao ity izahay mba hiaino izay lazainao aminay. Andriamanitra mankakaka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba ho sokafana fanahy masina ny fonay mba hiasany teninao ao am-ponay ahatonganay bebaka noho ny lokana ataonay ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana ary tombonay atsara isan'andro amin'ny fitondran-tena masina ho henonao ilay zany ny Andriamanitra sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Izay misotra ka mafizany ny mahazo famato koranaiky ny fotantsika dia mahatoky sanana Andriamanitra mamela ny fotantsika sy managavantsika ho avy sy fahamanana rehetra. Izany ihany dia akaloteny izay fonan'Andriamanitra isika noho ny fotantsika. Ry Andriamanitra sy toa-pamorona sy mpanavitra na io masina ianao mpamankalana azy rehetra ndreto izay mparota mahantra ny tena sinaiky ny fahatsonay sy ny enoketetrarehetra mandovahoita sy eto izay sady manotanao tamin'ny hevitra sy ny tena ny asa ka tokony vezo ilay manak'izay.
Fita dia sangat sekali bersama dengan Yesus. Mianuri Israel Giovandemantsik e Jehovah Iraya atiava Giovandemanitra ao amin'ny folo rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra ary aho ao amponao izao teny andidiko anao anio izao dia ampianary tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na maty na mivoaka. Dia atsanganareo izay manana ny fanahy amin'ny famorana izy. Ka miheverany tenanao fanao ianao koa mba haray-panahy ihany. Ny fampondra izay mavezatra. Ary aoka izany no hahatantenanareo ny lalàna Kristy. Fa raha misy manao ny tenany zavatra kanjo tsinotsinona dia mamitaka ny tenany izy. Fa aoka ny olona rehetra samy mizahan-toetra ny asany avy. Dia samy hanana hafaliana amin'ny tenany ihany izy, fa tsy amin'ny olon-kafa. Fa samy mitondra ny entany avy ny olona rehetra, aoka izay ampianarina ny teny mba hahafoy zava-tsoa ho amin'izay mampianatra. Aza mety hofitaina ianareo. Andriamanitra tsy azo vazoaziny, fa izay afafon'olona no jonjaina. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hinjinja fahasombana avy amin'ny nofony. Ary izay mamafy ho amin'ny fanahy dia hinjinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovana-tsoa isika fa amin'ny fotoana no jijantsika raha tsy reraka isika. Ho araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika hamonsoa amin'ny olona rehetra indrindra fa amin'ny mpianakavy finoana. Amen. Dit is al van de kinderen naar het Jezus. Ari raha mandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy. Ary misy vehivavy anankiray atao hoe Marta ampiantrano azy ao an-trano. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay mipetraka teo aninan'ny tongotry ny tompo ka niaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe Tompo, no tsy mampanonanao fa namelany rahavavy koa ianao ireny ko mba hasaovo manampy azy. Fa ny tompo namarika nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy be ireny ianao nefa zavatra iray no ilaina. Fa Maria nefa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina. Amen.
hotsakao tsy tapaka amin'ny fiainanay. Saotra izanay satria noho izany famindramponao izany mbola mahatoy izao anay, anangonanao anay amin'ny ity toerana ity indray, handray ny famelan-keloka ary handray fampaherezana avy aminao amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny sakramentanao masina. Saotra Jesosy fa tianay ianao ary mitondranay ny tanila amin'ity fiangonanao ity indray androany, ary mampianatra anay ny amin'ny mba hitoeranay amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay, ary indrindra mba hitoeranay amin'ny mahaolon'ny fanjakan'ny lanitra anay. Saotra fanahy masona fa na dia tokony hipetrapetraka hiala sasatra any an-trano azy izahay no nirotorotom-piainana izay iainanay ny andavanandro iainanay, dia tsy namelanay hipetrapetraka any an-trano ianao fa nibitsika ao am-ponay, nampahafantatra anay ny sitraponao, ka izany mbola ahatongavanay eto. Misaotra ny amin'izany fitiavanao anay izany, ry Andriamanitra tianay. Tonga eto amin'ity toerana ity izahay, mitondra ny faharatsianay, mitondra ny helikay, ary hotakalony izany dia handray fahasoavana fitahiana avy aminao, ka izany no isaoranay ianao. Ankilinay sy apetraka ifeno am-pelatananao Jesosy izao fotoana izao, ankilinay feno am-pelatananao ny fampivavahana izay ataonay eto, mba tsy ho fahazarana fotsiny ho anay ny mandreny teninao, ny miangona manantona anao tem-piangonana, fa mba ho fandraisanay ianao tokoa, handraisanay ny teninao mba ho teny fiainana ho anay, ho entinay miatrika ny fiainanay amin'ity zao tontolo izao feno ady izay atrehanay ity. Dia mitenena Jesosy fa voninkaino izahay ominao, tenena araky ny fombanao, ary mangataka ny fananao masina izahay hialoha lalana izany teninao izany aty ambonay, hanazava izany teninao izany aty anatinay, hitahiry izany teninao izany mba ho teny fiainana ho anay. Aoka Jesosy tsy mitaky ny idiranay eto ny hialanay amin'ity toerana ity, fa mba hitondranao mody any amin'ny misy anay tsirairay avy izahay miala eto. Ajorinao eto koa ny mpanomponao izay mpanompo tsy mahasoa tsy mendrika, hitondra izany hafatra ao masina izany, rakofo ny voninahitra ao Jesosy ny mpanomponao, ka mba tsy ho zaro no hitany olona eto, fa ianao Jesosy izay miteny aminy, ianao Jesosy sy ny sitraponao izay ambaranao aminy. Aoka izany no hitan'ireto olonao reto sy ho raisina. Mamindrafo aminay Jesosy, mamelany helikaisaky ny mpanoty izahay, amin'ny anaranao Kristy mpamonjy anay. Amen. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika fiavana ny amin'ny mbola amezaka atsika indray izao alahady izao, indrindra amin'ny ahatrarantsika ny tapo izao isa-telo volana ny fileovana Montréal izay tanterahana eto amin'ny fitandremana Trois-Rivières izao. Anio dia alahady fahadimy ambin'ny folo manaraka ny Trinité. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ny fiangonana torina sy hambara amin'izany alahady fahadimy ambin'ny folo manaraka ny Trinité izany, dia ho hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Mateo. Filazantsaran'i Jesosy Kristy araka ny Mateo toko faha-enina ny andininy faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha-efatra amby telopolo. Mateo toko faha-enina ny andininy faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy faha-efatra amby telopolo. Rehefa miara-mahitsika dia mivaroto izao teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho halana ary ny anankiray ho tiana, na ny anankiray hombany ary ny anankiray ho amavoy. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manahiny amin'ny ainareo, dia izay hohaninareo na izay hosotroinareo na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitahiana. Tsy njovo ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsofotra ireny. Ary ny rainareo izay any an-danitra
moatsy mihoatra lavitra mireny vai ianareo ary iza ao aminareo na dia manahy azy no mahay manampy ny andro hiaina na dia kely monja azy ary nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo diniro tsara ny faniriny voninkazo any an-tsara tsy mba miasa na mamoly ireny nefa lazaiko aminareo fa na dia solomona tao amin'ny voninahiny rehetra azy tsy mba mitafitahaka ny anankiray amin'ireny ary raha niavitra any an-tsara izay any hiany anio ka hatsipy ao tatana rahampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy mainky avaky ianareo rikely finoana dia aza manampy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no hosotroinay na inona no tafianay fa izany rehetra izany dia katsara tsy antokisa fantatra fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany fa katsara aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany ary amin'izany dia aza manahy ny amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanahy ny azy ampy ho any andro ny ratsy miseho eo aminy amen iray masinao mana masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen ao anatin'ny toroteny fampianarana lavabe izay nataon'i Jesosy teny an-tendrombohitra izay tantarain'i Matio 5 ka hatramin'ny 7 no misy ity Matio 9 izay misy ny perikopa anjarantsika androany ity ao anatin'izany fampianarana izany no nampianaran'i Jesosy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra ao anatin'izany toroteny fampianarana izany ihany koa no nampianaran'i Jesosy ny toetra tokony hiainany olon'ny fanjakan'Andriamanitra olon'ny fanjakan'ny lanitra ary raha mijery ity Matio 5 izay misy ny perikopa anjarantsika androany ity sika mijery ny 7 dia hitatsika ao amin'ity Matio 5 ity ihany koa ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hivavaka dia ny amin'ny hataky ny tompo izany hita ao amin'ity fampianaran'i Jesosy ao Matio 5 ity ihany koa ny fanindriany ny fampianarany ny maha raitsika an'Andriamanitra ary tonony ao mivavaka na ao mihataky ny tompo zany hoe rainay izay any an-danitra manindry mampianatra mampahafantatra Jesosy f'Andriamanitra dia raitsika amin'ity fampianarany ity hita ampianaran'i Jesosy ato amin'ity Matio 5 ity hoy tsika teo ny fampianarany ny amin'ny fanindriana izany maharay an'Andriamanitra izany raha izay iantohany aina raha izay nahary izao rehetra izao raha izay namorona ka niavian'izao rehetra izao izay tantaraina amin'ny Genesisy 1 ny amin'izany famoronana ny amin'izany fisahiranana izany raha izany ary ny filazana fa izy ny fiantohany izao rehetra izao izy ny fiantohany aina raha mijery ny tantara amin'ny Genesisy 1 tsika ny amin'ny famoronana dia hitatsika fa noharian'i Jehovah Andriamanitra izay raitsika ny zavatra rehetra ny alohany hamoronany atsika nohariany mialohany hamoronany ny mananaina rehetra ny zavatra
nahary ny zavaboary izy, ny voninkazo, ny hazo. Dia zao natao teo alohany zany faharianany zavaboary zany zay miaina izany ny tany hiainany. Nataony mialohany famoronana an'izany ny famoronana ny tany sy ny rano mba hahafahany zany zava-mananaina zany mivelona. Dia tahaka n'izany ihany koa raha nahary ny voromanidina izy, nataony no hariany mialoha izay rehetra ilainy zany voromanidina izany dia ny hazo mba hahafahany voromanidina mipetraka mialokaloka eo amin'izany hazo zany. Ary tahaka izany ihany koa isika olombelona, raha namolavolatsika, raha nahary atsika izy tamin'ny andro fahaenina dia zao efa natao mivorona teo avokoa izay rehetra ilaitsika. Izany dia milaza manambara amintsika fa ilay Andriamanitra raitsika zay loharanon'ny fiainana, ilay Andriamanitra raitsika zay lazaina hoe loharaninaina dia zao mamboatra ny karakara ary manao amin'ny fahafenoana izay rehetra ilay mananaina mialohan'ny nahariany azy. Efa vonona amin'ny fahafenoana zay rehetra ilaina, zay izy no nahary atsika. Izany fahariana, izany famoronana ataon'Andriamanitra izany dia mampiharihary indrindra ny maha fiainam-pampiainana azy, mampiharihary azy indrindra ny mahaloharaninaina azy, ary mampiharihary ny maharaitsika azy. Dia manamarina an'izany ny tenin'ny Martin Luther ao amin'ny fotom-pianarana kely, raha mamaly ny fanontaniana napetrany ihany izy. Koa indrindra ny fanontaniana napetraky Martin Luther raha mijerytsika ao amin'ny pejy voalohany amin'ny fotom-pianarana kely hoe inona no antony nanaovan'Andriamanitra ny olona. Io ny fanontaniana napetrany, inona no antony nanaovan'Andriamanitra ny olona. Dia hoy izy mamaly azy, ny mba ho zanany manoa azy ka ho sambatra mandrakizay no naharian'Andriamanitra ny olona. Io ny fikendren'Andriamanitra no nahary ny olona izy, ny mba ho zanany hanoa azy ka ho sambatra mandrakizay, io no naharian'Andriamanitra ny olona. Ary zany ny fikendrena tamin'ny fahariana izay natao, ny mba hanana ny olona fahasambarana mandrakizay. Ary mampiharihary ny maharaitsika azy zany, ny maharay ny olombelona azy zany, ny amin'ny fiaviany, ny amin'ny fikarakarana ny olombelona. Mampianatra ny amin'ny maharaitsika, maharay ny olombelona an'Andriamanitra Jesosy teo amin'ny fampianarana toroteny lavabe izay nataony tao an-tendrombohitra io. Satria ny rafi-piarahamonina, ny kolotsaina Griky, Romana na Greko-Romain tamin'ny taonjato voalohany izay niainan'i Jesosy dia nanana izao fombafomba fiainana izao. Ny pater amin'ny teny Griky na zay midika hoe ray dia zao io loham-pianakaviana, io loham-pianakaviana. Ny fombafomba fiainana tamin'izany fiarahamonina izany dia nisy an'izao système zao hoe système patronage clientage, zany hoe ny ray-pianakaviana, ny loham-pianakaviana io ny patron. Ary zay ny antony zany voambolana hoe patron zany avy ny teny grika hoe pater. Io ny lohany eo amin'ny fianakaviana anankiray, ary ny fianakaviana na ny ankohonana maromaro mitambatambatra, io ny manome firenena anankiray. Io système io ihany koa ny ainan'ny firenena ka nametrahanao mpitondra na ireo amperona tamin'izany fotoana izany fa izy ny lohany, izy ny patron, ary izy no tokony hiahiny vahoaka. Nametraka ny toerana ho patron hifehy manana ny fahefana amin'ny ankohonany
ampianaran'i Jesosy fa ny ray tena izy zay manana ny fahefana rehetra ary manana ny andraikitra hiahy ny ankonana hiahy ny fianakaviana dia zao Andriamanitra Elohiany. Andriamanitra Elohiany no ray tena mahafeno ny fepetra tompo ny fahefana rehetra nefa tsy manapatra izany fahefana izany eo amin'ny olona zay eo ambany fiahiana fa kosa mamita sy manatanteraka ny adiny sy andraikitra zay takena aminy amin'ny maharay azy dia ny fiahiana ny fiarovana izany ankonana na izany fianakaviana izany. Io manko tsy mitsihita tamin'ny raim-pianakaviana na tamin'ireo mpitondra tamin'izay satria nipetraka teo amin'ny toerana maharay izy saingy misy ny nanao ny fanararaotapahefana ka tsy lay andraikitra tsy lay adiny maharay azy mahalohany azy hiahy tsy hiaro ny ankonana amin'ny nataony fa nanao tsindrikazo be. Io indrindra no ampianaran'i Jesosy ny olona eto ka ilazany fa ilay ray ao an-danitra Jehovah Andriamanitra ilay loharan'ny aina io no tena mahafeno ny fepetra ary mahatanteraka ny amin'izany maharay-pianakaviana izany. Ny fikendren'Andriamanitra ny amin'ny maharay azy ny amin'ny olona itsika teo dia ny mba hano azy takato azy ny olona ka ho sambatra mandrakizay. Tsy tanteraka io fikendren'Andriamanitra io, tsy tonga amin'ny fikendreny izany fikasan'Andriamanitra izany noho ny fidiran'ny fahotana noho ny fahalavona mahazo olombelona hanga tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona noho ny fahotana noho ny fahalavoana noho ny fidirany fahotana ka tafiditra ny fahafatesana. Lasa tsy miaina tsy manana ilay fiainana miaraka amin'Andriamanitra intsony ny olona noho ny fahalavoana noho ny fahotana ka tafasaraka tamin'Andriamanitra ary izay ioveriny fiainana nanomboka teo amin'ny fahalavoana izay ioveriny fiainana dia zao ilay fiainana mitady ilay fiainana avy amin'ny fiezahana ilay fiainana avy amin'ny atao dia ilay sarosaro-piainana izany tsy ilay fiainana tena izy tamin'ny fikendren'Andriamanitra azo intsony fa lasa miaina amin'ny fiainana hafa ny olombelona simba ilay fahaliana ilay famonana nataon'i Jehovah Andriamanitra simba ny namina izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ka raha sambatra no nikendrenany olona dia zao mikorotana simba izany no ny fidiran'ny fahotana. Lasa ilay endrikendrika ivelany sisa no heverin'ny olona fa fiainana dia io lay raisitsika sy iainantsika amin'izao fotoana izao rehefa tsika miteny hoe dia sambatra ranona iny zany mba miaina kosa zareo manana fiainana dia olona ino izy manan-katao misy izay ilaina manana ny harena eto amin'ity tany fandalovana ity io lasa normana rahantsika amin'ny fiainana io lasa normana rahantsika amin'ny fiainana ilay fiainana tsy tena izy fa amin'ny endry ivelany ety an-tany lasa io no heverintsika ho fiainana noho ny fidiran'ny fahotana noho ny fidiran'ny fahalavoana noho ny fahasambana izay misy teo lamina napetrak'Andriamanitra. Izany hoe raha nadika amin'ny teny hafa zany dia zao lasa ilay harena ny tany lasa ny fananana ireo harena ny tany io lasa namaritantsika ny tena fiainana. Ary zany no ampianaran'i Jesosy atsika eto amin'ity
andeha mitsoratra masina anjarantsika eto ity ka ilazany hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny mamona ianareo satria ny famaritana ny mamona dia zao ilay karena ilay vola zay azontsika ety an-tany io lay noheverintsika ny fananana azo io lay noheverintsika fa tena hananantsika fiainana ary nitenitsika malagasy dia tena tsy mifamotra ny soratra masina fa hoytsika hoe ny vola no maharangaha ny vola no hosatry ny fiainana zany hoe rehefa misy ny vola rehefa misy ny karena dia rangahatsika miainatsika manana izay rehetra hoentina miatrika izany fiainana izany sika ary ny tena loza ampianaran'i Jesosy atsika dia zao tsy ny fiheveratsika io karena io ho fiainana fotsiny fa lasa notompoitsika izany karena izany Jehovah-Andriamanitra raha miteny any amin'ny Genesisy hoe mampanompoa ny tany tsika mamadika azy ho tompoitsika ny hareni-tany ary zava-doza ny fanompoantsika io hoy ny mpitoroteny anankiray satria izay ilazantsika nyty hareni-tany na ty mamona ety dia ny vola hoytsika ny vola hozy izy raha nampiasaina amin'ny mampanompo azy dia tsisy zavatra tsy vitany fa tena mpanompo mahatoky ny vola ny harena raha ampiasaina amin'ny mampanompo azy fa ny vola raha navadika anao ho tompoina napetraka ao amin'ny toerana mahtompo azy tsy misy tompo raha tsy indrindra noho ny vola fa mahavita manandeha mihoatran'izay mahay manandeha ny vola ny harena ary io no mitandreman'i Jesosy atsika eto hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo satria tsika indraindray mbola teha ho fetsifetsy hoe samy mivavaka hiany fa ny vola koa tsy azo tao manjavatra pastora fa ny miaina ety an-tany tsy maintsy mila vola oui mila vola fa lay fametrahana ny toerana ho tomponao lay fametrahana ny toerana ho ambony ny zavatra rehetra io no ratsy ary tena manandevo tsy fanao ianao tompo tsy fanao ianao raha io nataontsika tompo dia miharihary ane ny fiainana misy any amin'ny firenentsika ny anaovana mpanambola ny firenentsika efa miliardera manana ny vola izay ataontsika hoe tokony ho anjarany ny mbola ny posiny mahandro koa ny voaloana sady zay ka ny zavatra iainana ny firenentsika amizao tsy mahalala miolona satria andevosiny izany vola izany dia hoy ny tenin'ny mpanao politika anankiray tamin'ny radio raha masendra teny radio tany Madagasikara ny problème ho anay mpanao politika ane mba kristiana ihany mantsy ny tena ozy izy ny problème ho anay mpanao politika ane dia zao tsy hainay tsoa ilay miaina n'ilay vavaka nampianarany tompo hoe omeo anay an'io ny sahaza hoaninay androany fa ny anay izy izy na nizafikerinay ary amin'ny tanàna kafahafiry efa tadiavinay androany io mahatonga anay mangalatra io satria handevosiny zany karena izany Andriamanitra mampianatra hoe ny sahaza any izy efa tsy miorina amin'izany tsoa noho ny fametrahany ity mamona ity ho tompo ary zany no tena amin'i Jesosy ary ampatsehiviny Jesosy atsika androany
sao mbola misy manana zany fiheverana izany tsika fa raha petratsika amin'ny mahampanompo azy io tsy misy tsy vita io mpanompo atoky ny vola makarena raha haitsika no mametraka azy amin'ny toerana tandrify azy amin'ny mahampanompo azy fa tompo loza mandoza raha mametraka azy ho tompo isika izany mampianarana Jesosy ny mpanaradia azy izay olona fanjakan'Andriamanitra natsoana hiaina ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany amin'ny perikôpanjarantsika ity mbola ananatsika anjara androany satria isika izao koa no olom-boafidin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakana ka mpianarana ampatsehivony fa Andriamanitra ny tompontsika fa tsy ny harena tsy ny vola ary io fiheverana diso ny amin'ny fiainana ka ny heverana ny harena ny vola ity mamona ity ho tena fiainana io no miteraka ny fanahiana maro samihafa ao anatin'ny olona izay lazay ten'Andriamanitra anjaratsika eto samy mitaitaina ny amin'ny hoaniny samy mitaitaina ny amin'ny hitafiany ny amin'izay hisotoany noho ny fiheverana ho zavatra ity harena tana ity Jesosy nefa dia mampianatra mampahatsiahy atsika androany ny amin'ny tsy tokony hanahiatsika ny amin'ny fiainatsika raha mahatoetra raha mipetraka amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika isika satria izay no andraikitra adidin'ilay raity atsika ny miahy atsika amin'ny zavatra rehetra ary manome atsika izay ilaitsy amin'ny fahafenoana tsy nisy tsy teo am-pelatanana e Damasea zany tao amin'ny famoana efa azo rehetra ary hitany Jehovahandriamanitra fa tsara izay natao izany tsara natao Jehovahandriamanitra izany zany natonony eny Damasea fa izay tsy nomeny izay tsy natonony eny Damasea dia ny ratsy fahalalana ny tsara sy ny ratsy ilay voankazo fa tsara efa nasen'Andriamanitra nomen'Andriamanitra azy fa ny ratsy dia io no hazakazaka Andriamanitra mandray an-tanana mikarakara amin'ny fahafenoana manome izay ilaina satria Andriamanitra ray tia azy dia tahaka izany koa izafo ianao izay natsanga ho zanany ary manome toky atsika izy fa hanome atsika izay ilaitsika raha mahatoetra amin'izany mahazanak'Andriamanitra atsika izany isika Andriamanitra tsy manao soatapana fa manome amin'ny fahafenoana izany no mampianatra mampahatsiahy atsika androany ny amin'ny hitoeratsika amin'ny maholo ny fanjakan'Andriamanitra atsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika satria zaso ianao isika no efa natsanga ho zanany tamin'ny nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary io ilay teneniny mandeha ny fahatelo amin'ny telopolo anjaratsika eto hoe fakatsako aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana tsy hafa izany fanjakan'Andriamanitra izany fa ilay zanak'Andriamanitra tonga nofo tetelo zao tontolo zao nitondra ny fanjakam-piadanana nitondra izany fanjakan'Andriamanitra izany dia Jesosy Jesosy nanolotra ny aina teo amin'ny hazo fijaliana hanafaka anao noho ny faharatsiana
tsiatsika noho ny fahasambana zany fitenen'Andriamanitra ny amin'ny ahasambatra izany nanaiko volona teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hitondra ny fanjakan'Andriamanitra tetỳ tany mba hananantsika izany fanjakan'Andriamanitra izany mba ho tonga ho tafaverina zanak'Andriamanitra indray isika izay tafasaraka tamin'Andriamanitra noho ny fahotana. Raiso Jesosy sy ny famonjena natao fa izany hanananao ny fanjakan'Andriamanitra. Raha miteny izy eto katsako ny fanjakan'Andriamanitra tsy handeha hitety amin'ny Kanada tsika aizako Kanada misy izany fanjakan'Andriamanitra izany. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia efa ao anatinareo koa Jesosy. Efa nomenanao maimaimpoana izany fanjakan'Andriamanitra izany. Fa izaso ianao no anontaniana hoe nandray izany fanjakan'Andriamanitra izany va? Satria Andriamanitra koa tsy manery. Tonga tety amin'izao tontolo izao fanjakan'Andriamanitra fa izao hoe tsy miterena anao pastoramety dia tsy maintsy mandray an'ity fanjakan'Andriamanitra ity ianao fa mampisafidy atsika izy. Manome safidy malalaka atsika izy. Ary izay no maha-Andriamanitra azy. Ity Andriamanitra tokontsika ity havana dia zao tsy mba Andriamanitra manao botongerina, tsy mba Andriamanitra manao forcing ka hoe tanteraka ny famonjena dia zao forcena vovonjy daholo tsika tsirairay avy. Tsy mba fiarahamonin'Andriamanitra izany. Ilay Andriamanitra Trinité ny fiarahamonina dia zao fifampiresana, fifampidinihana. Jesosy raha nirahana tetỳ tany hamonjy antsika tsy niterena izy. Hoe ndalanao tsy maintsy mamonjy an'ireo olona reo fa sitrapo amin'ny fiarahamonin'izy Trinité. Aza fiarahamonin'Andriamanitra izany koa tiany hiainantsika. Tsika izay natsangako zany. Izany no tiany hapetraka teo amin'ny Damasefo nanome safidy fa tsy nanery izy. Misy mantsy ny olona miteny hoe Andriamanitra mba mila voatsiary koa zao Andriamanitra zao. Dia nahoana ny napetraka teo ampovoan-tsary teo io voankazo marara io. Nanena raha tonga dia suprimeny teo tsy natao hitan'ireo olona reo. Manery izy raha izany natao. Nefa izany tsy mahizy azy an'Andriamanitra izany. Tsy toetra an'Andriamanitra izany fa mampisafidy malalaka Andriamanitra. Dia izany koa nataony amiko sy nataony amintsika. Tanterahana ny famonjena natao tonga tety amin'izao tontolo izao izany fanjakan'Andriamanitra izany. Omena safidy isika ny handray sy hiainana amin'izany fanjakan'Andriamanitra. Tsy manery antsika izy fa mampisafidy malalaka atsika. Raha resahana, raha lazay ny amin'izany fanjakan'Andriamanitra hoe katsako izany dia efa netiny Jesosy tamin'ny fahatongavany koa no fitety amin'izao tontolo izao zany fiavana. Efa nomeny maimaimpoana ho atsika izany fa asakasakitsika ny handray sy ny tsy handray azy. Fa natsangana ho zanak'Andriamanitra navelona ao ambalan'Andriamanitra isany izany fanjakan'Andriamanitra izany sika tamin'izay nataon'i Jesosy. Fanjaratsika ny manaiky na tsy fanaiky. Anjaratsika ny mandray na tsy handray izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ry havana, mbola tiantsika Andriamanitra. Ary tsy ny jiosy izay nitorian'i Jesosy tao an-tendrombohitra nampianariny ihany no tiany hitoetra amin'izany mahazanak'Andriamanitra. Maholo ny fanjakan'ny lanitra izany fa izaso ianao izay mbola mandray izao ten'Andriamanitra androany izao. Zanak'Andriamanitra isika ary manome toky atsika ilay raitsika ao an-danitra fa hiahy ny momba atsika rehetra raha mety sy matoky azy isika. Raha mety mandray ny famonjena no tanterahiny tamin'ilay zanany teo amin'ny hazo fijaliana isika. Mety izy havana hanaiky sy handray izany
meteza hiaina hahatoetra ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izay misy ny tena fiainana izany fa izany mananantsika fiainana mandrakizay aoka tsy hatoky ny harentany izay sarisary-piainana ety amin'ity zao tontolo zao izay misy antsika ety isika fa mora levona eo tsika miaraka mahita ny zava-nisy tany Madagasikara olona nanakany fihariana anatin'ny feri-taona rava anatin'ny ndray nypimaso tsy azo itokiana ny harentany hiava fa tena harena dia izay nomeny Jesosy atsika ny lalan'ny fanjakan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra izany no tena fiainana ary fiainana mandrakizay tsy misy maharobaka azy eo am-pelantananao ary tsisy afaka hamodika sy handravana zany raha rasytsika amin'ny finoana angane zao sy ianao zay mbola omeny Jesosy tombon'andro androany afaka mandray zany fampianarana izany teny mamy izay omeny atsika androany zany mba tena ahatoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika tokoa mba tena pompon'ny fanjakan'ny lanitra pompon'ny fanjakan'Andriamanitra tokoa isika handray zany hitahiry zany ao anatintsika ka handeha mendrika izany fiantsoanantsika mahazanak'Andriamanitra atsika izany voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izay azy hatamtamendrendrika azy andrak'izay amen raiso ny fitahirana aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina amen. Thank you.
zao ny olona tsara finoana maharay ianao Jesosy, maharay ianao Andriamanitra ray, mahazanaka mpamonjy ianao Jesosy, ary mahafanahy masina mpanamasina anao, fanahy masina. Mpianarinao aminay androany fa raha velona ny fanahy masina zay dia tena velona tokoa, ara-tena sy ara-panahy. Ka dia pio zahay mba hiorona tsara zany finoana ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny famonjena vitanao Jesosy zanaka, ary ny fanamasina tonga fanahy masina. Sy zany fananao zany zay mitondra izany fitiavanao Andriamanitra ray zany, mitondra ny famonjena vitan Jesosy ao anatinay koa fiainana. Anaran'i Jesosy, amen. Fampianarana soratra masina no anjarako dia ny faneva izao isanteny volan'izao dia mila tena tafadimy andeha ny fahadiny amby 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha velony ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Tahaka fanaontsika dia miara-miretina zany, afaka mijery sary ihany koa nareo ety amin'ny écran ny tokosy andiny soratra masina sy ny teny sarobidy izay mila tazomintsika tsara. Ny mpanika psikolojia raha teny fotsiny dia eo amin'ny 50% voatazony olona. Zany hoe tsofina fotsiny no miasa. Raha miasa masina dia miakatra 70% ny voatazony olona. Raha miasa koa ny touché na mikasika zavatra anankiray izy dia miakatra hatrany amin'ny 80-90. Zay no antony mahatsara ny izerentsika ny voasoratra. Iarahantsika mireto zany ny Galatiana 5:20. Iarahantsika mireto ny fanevantsika mba ho tadidy raha misy manontany anao rehefa nanao nanisa teny volana tany. Dia mety ny sasany tsiro ny vansiboro sy enaky chômage zay. Fa ny antsika ty fanevete voalohany. Vakiko io zay dia miara-miretontsika efa avy eo. Raha velony fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Galatiana 5:20 mandeha ny fahadimy ka fa fomba ianarantsika azy dia tonona hatramin'ny tokosy andiny dia tadidy voasoratra mampo zany tena Andriamanitra zany. Miaratsika mianarana Jesosy. Galatiana 5:20 mandeha ny 5:20. Raha velony fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Aversika ny mandeha farany. Misy taratarany sasany vao tonga maro tany an-trano dia hitako hoe tady ahita fahitana. Tady matory zany ny sasany. Miaratsika mianarana Jesosy. Galatiana 5:20 mandeha ny 5:20. Raha velony fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Dia masoma masina ny fahamarinana tena ny fahamarinana. Amen. Misy teny manandanja anankiroa na fizateny roa zany no zara roa tsara ny fampianarana io dia ny voalohany dia ny velony fanahy dia ny faharoa andeha araka ny fanahy. Inona ny dikany velony fanahy? Ny dikany dia tena velony fanahy masina, babony fanahy masina, tempony ny fanahy masina, ary ny mandeha araka ny fanahy dia zao ny fanahy masina eo aloha fianao azy atofatary ny fanahin'Andriamanitra. Romana 9:24 dia haintsika tsara hoe zay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zany hoe raha mandeha droite ny fanahy masina dia any aza dimy fa ny fanahy masina dia personne fa tsy rivotra na vorongalana velon'isehony fotsiny fa tena personne. Ny secondaire catholique dia olona teny lazany personne
ka tenandriamanitra velo ifanahy masony ka ny hoe mandeha ny fanahy dia zay tariany fanahinao no andehanana dia ahoana izy anao fomba fitariana bisika misainao zay milalany tenandriamanitra amin'ny fonao raha misy zavatra tsy metimety ataonao dia izy ny fona anao kristiana vity anamonio dia ho izy satana mandeha hoazy anataovy dia aveo mibebaka dia lasa ianao mitana mandeha amin'ilay fitariany satana na ny fitariany io fa sy fitariany fanamasina ka ny tanjona amin'ity fampianarana ity zany dia zao isika andeha araka ny fanahy ity fanahy masina ity dia atao hoe fanahy ny fananganana matsy fiaina zany any koa ny hoe lazanazy matenatena dia mametraka zany anarana zany ny fanahy masina fanahy ny fananganana matsy fiaina zany hoe velony fanahy dia ho hitasika efa aveo fa misy mpamitamaty eo ny asan'ny fanahy dia manelo izy na arabatany na ara-panahy maty ara-panahy ny olona maty ara-batany ka misy eo fanahy masina dia manangana ny mpamitamaty ara-panahy ary manangana azy andova zay fa velomana eo zany ny velony fanahy dia roa velona ny fanahy ny mpamitamaty ary velona manazay izy ao an-danitra io no mission fanahy tena sabidy mifaneviteny nitazony fampianarana ity zany dia natonantsika ho velony fanahy ary tsy vita no velony fanahy ihany fa iraka koa ianao hanangana ny maty ara-panahy rehetra voaka vetsika zany misy manontany anao ory misy ately volany tao velony fanahy sika mandeha araka ny fanahy ary rehefa mandeha araka ny fanahy sika dia raina koa hanelo ny maty ara-panahy rehetra voaka vetsika zany mpamelo mpanangana ny maty fa tsy mpamono sy tahaka ny eva zay lazay tonteny teo hitarika ny olona ho any amin'ny fahafatesiny fa hitarika ny olona ho amin'ny fiaina ho ao amin'ny tesosy fiaina io zany ny tena zavatra sarobidy a amin'izao fampianarana izao zao lasika tena ny fampianarana voalohany dia mideberaka ny galatana fahatelo ny faharoa fa mahita fanahy masina mamelona ny mpanota ary ny fahatelo farany dia ny fiainan'ny olona velony fanahy ahoana ny fiainanao rehefa velony fanahy sy io zany no fizarany fampianarana hitramin'ny tapavolontsika ny evideberaka ny galatiana ny fahadimy mpanoratra ny pestiriony galatiana dia Paul apostolo fiangonana zay kristina olopaoly any Galatia no nandefasana ny epistily ary ny lohateny ny ditiny fahadimy ity dia fahafahana ao amin'ny Kristy zany lohateny ny Galatiana ny fahadimy fahafahana ao amin'ny Kristy ao anaty ditiny fahadimy ity dia misy abeliatera ampianarana ny apôstôly a dia ny fahafahana kristiana ny ady amin'ny ofisy ny fanahy ary ny vokatry ny fanahy dia io tapany farany io miatsika ny vokatry ny fanahy rehefa nahazo ny fanahy masina ny olona dia velo ny fanahy masina zay zany ny antsika ka nahatonga an'ilay lohateny boky na nytoko voalohany to fahadimy ity ho fahafahana kristiana dia io andiny voalohany io andeha le rasika mamaky galatiana to fahadimy a ny andiny voalohany zay rehetra mahita dia miala amin'nyretinambo a mialasika ny anarana Jesosy ho an'ny fahafahana manafahany kristiansika ko tomoera tsara fahazamety ho azomontsika ny fanandevozamaitso ka ny fahafahana kristianina io antitoko fahadimy ity dia ny fahafahana na ny fanafahana na
andevoniota andevonynofo andevondevoly nefa Kristiny nanafaka antsika tamin'izany tamin'ny alalan'ny fanahy nanafany Kristiny maka Jesosy miteny hoe zanaka favaly andiny faina amin'ny tempolo hoe raha ny zanaka no afaka reo dia hoafaka tena fa tsy tanteraka zany rasta azo vaika efa avy ny fanahy masina no mahafaka antsika fanandevozany Satana sy ny famotarany fahafatesana romaraka fahavalo ny faharoa rahantsika maka zay mahita fa ao Kristo Jesosy lalàny fanahinahina no nahafaka ahy tamin'ny lalàny fahotana sy ny fahafatesana hitanareo fa mifameno ny jaona toko fahavalo sy ny andiny faika amin'ny tempolo sy ny romana toko fahavalo ny andiny faharoa ny lalàny fanahinahina io lay teny hoe fanahy fangarana maka esprit de vie laza teny français zany hoe ny izy ny asan'ny fanahinahina dia manome fiainana sy manafaka amin'ny fahotana sy ny fahafatesana amin'ny alalan'ny fahafatesana sy ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary zany dia fahafatesana Jesosy tamin'ny afizarany sy ny fisanganana nanafaka sy tamin'ny lalàna io ka ny fahafatesana ny devoly ary ny fahavalo rehetra eny olana rehetra amin'ny fiainasika koa aza dia nahafahan'i Jesosy tamin'izany tsika inona moa hoe afaka amin'ny lalàna io lalàna ny lalàna dia zao rehefa manoty ianao dia maty avelo ny any lalàna dia tsotra rehefa manoty ianao dia maty fahafatesana no tamin'ny fanentin'i Jesosy zany ka dia afaka amin'ny lalàna isika io zany mila ven'ny fanahy dia no afaka rehefa afaka sika dia raha Jesosy anafaka fa ity no tena zava-dehibe eny tsara ty tsy misy ny maha-kristiananao raha tsy ven'ny fanahy avero tsy misy ny maha-kristiana foana raha tsy ven'ny fanahy ao inona mantozay fastoa foana koa ny fonao tsy misy raha tsy ven'ny fanahy mbola mitena ny fahafatesana raha tsy ven'ny fanahy ka raha teo kristiana ianao tsy maintsy ven'ny fanahy misy ady anefa ataon'ity fanahy masony ety vo afaka mamelonanao izy ny nofo sy ny fanahy ny ady misy kombazany ao dia zao tia ara-panahy ty afa sy resaka bokon'ozatra ohatra mitatsika amin'ny zareo mamaky trano re Madagasikara re mamaky toeram-pivarotana fa ady eo ny fanahy masina sy ny filanofo ao anatisika ao io zany no fomba ny zavatra misy amin'ny galatarata fahadimy ty dia andeovaka isika ny galatarata fahadimy dinena amin'ny folo amin'ny folo zany hoe raha tsy maintsy mandresy ny filanofo isika vo afaka amin'ny filanofo no sady very mandresy ny filanofo zao volaza ny galatarata fahadimy dinena amin'ny folo amin'ny folo miaro mamaky amiko zay mahita fa hoy zaho mandeha anaraka ny fanahy ianareo dia tsy atateraka ny filanofo ianareo fa nofo manohitra ny fanahy ary fanahy manohitra ny nofo ary fanohitra izy roa mba tsy azonareo manao zay zavatra tianareo reto ny asa nofo tanysaineo fa alita vakitsika ihany inona moa zany asa nofo vonona zany ampahany reky fa besaka izy dia raha fa dia mandeha sy mifika zabreka miaraka isika mianaraka Jesosy fa miariary ny asa nofo dia zao fizangazangana asa manana am'izany fahaloa fijenjezoa fanompoasan fanaovana grâce fanafia fifandirana adilà fiafonafonana fampiadanena fisarana fitokoana fialonana fahamamona filalovana asary teo zany zay lazakanareo koa raha teo tahaka ny volazako fa io koa fa zay manao zany dia tsy atao fa ny fazakany
dia metraka amin'ny taninao mbola misy anananao ve iray io say fa afaka mihitsy tsisy tso ohatra fotsiny hoe fialonana ohatra fotsiny hoe fisitokotokoana ny adilany fisanazangara sy ny hafa no efa tsy raisana tsony sy ny fisototoka sy ny sisa asa fa ny mission fanahy masina androany dia andefina io raha mbola misy ao anatinao ao io atoloren'i Jesosy koa fa rasy atontrao hoe sy afaka raha mbola misy akafizinao a io karazam-pahotana io tsy afaka izy fa Jesosy manasana atolory ianao miakatra eto manomboka ny fantasarin'avitra zay teo izy luterana liturgie luterana ny miakatra teny alitara dia zao leva aveko ny miakatra teny alitara dia zao leva ny tonga ny fahotanao ho levony Jesosy ary ny tonga ny fiainanao manontolo mba hanjakana ary anoko azy koa zay mihevitry ny fiakarana miakatra eto moa rehefa andasikaraka dia tia fahotana Jesosy etiko eo potsiny azy fiainanao ho levony amin'ny hery fanamasina sy ny tena Andriamanitra zay zany no zavatra lehibe ka dia samy manolorany azy dia hoe mitoriteny teo hoe mba sy tahaka ny idiranao eto moentinao voaka dia tia mandinika anankiray ty dia milahatra tahaka azy zao samy manana fahotana maromaro ny olona dia ny hoanina kilao ny any sasany 10 kilao dia ny any sasany 20 ny any sasany 1 tonne ny any sasany 20 tonne dia tia mitany anao firy ianao say fa mba 2 gramma sisa asa fa ny any sasany mitondra 20 tonne izy miditra teto mody izy lasa 25 tonne ny sasany tena efa 2 gramma tsy matateraka fa io literana adamela matsika dia vonina amin'ny nasy fivavava isan'andro ka zao ty filany mofo ty dia zao manahirana amin'izy ty raha voan'ny fahotana teny mofo ty no hoaninao na dia fa toratorana zay efa mitady ny faty raha voanenao sakafo izy dia ny fahotana dia veranay ary vetivety mitrabotra raha fananao matetika ny fahotana fa ny fidebarana ny finoana ny fanasany tompo ny tena Andriamanitra dia mamono azy zany raha tianao faty izy ka izy hitondra 20 tonne mody ianao bebaka miaina tena Andriamanitra eto ny Jesosy ary io tapetra ety asa mitondra zany mody ianao any mahatry ianao raha mitondra mody izy mbola te mitondra mody Jesosy tena lazay no mavesaka tanenareo a zay na zay Jesosy asa 5 tonne no tokony nanontaniana Jesosy hoe firy tena mavesaka amin'ny 5 tonne fa mankanefa ty kanompenareo lasa fata Jesosy mavesaka dia sika misy ary io aza mitondra mody inona mivokatry ny nofo mivokatry ny nofo dia sotra mivokatry ny fanahy dia fiainana sy fiadanana fa ny fahafatesinao kosa mivokatry ny nofo zany ny fihevitry ny nofo fahafatesinao amin'ny fiaina zao sy fahafatesinao zay ka dia aza miditra amin'io ary io zay nalao zany mivokatry ny nofo zany sy adova ny fanjakan'Andriamanitra misy ka dia nasoina sika hiala filany nofo ary hizanazana mba tsy hovokatry ny nofo no atsika eto nivokatry ny fanahinao rehefa ny alanao am'izay le filany nofo velo fanahy ianao dia misy ny atao vokatry ny fanahy toetra etika kristiana atany fadina dia ny faharoapolo sikatra amin'ny hevitra roapolo miarasika mamaky eo amin'ny anaran'i Jesosy ho an'izay mahita tena toko fadina nandeha ny faharoapolo katrany hevitra miaraka sy ny anaran'i Jesosy fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifahina fiadanana fahabo fahamorabana faharovan-tsoa fahamarina fahalemem-panahy fahamonam-po tsy misy lalana loatra zany dia io farany no manambara ny fahamonana filany nofo a fa izay Kristy Jesosy dia efa nanaovany nofony manofilany sy fanireny tamin'ny azo fijaliana omboana amin'ny azo fijaliana zany le filany nofo atolotra moa zany ty Jesosy atolotra
dia miala amin'izany tsy mivenazy tsy mitonazany moa dia fa dia sosiny dia fanamasona sy ny fahavelomana aminy no antsika loatra inona ny fomba entin'ny fanamasona mamemona ny mpanotamena resaka nyprevaleur zay mampiakotersika ty a raha melinanao zany fanamasona inona natao le hoe velona fanahy io a inona natao rehefa melinantsika izy fa efarana fampialana milava fa laha reraka nymaly antsika tsy milava koty fananganana ara-panahy io famelomana eo ary famelomana ho fiainana marak'izay ny anarany fanamasina isika dia fanahiny fananganana ny maty sy fiainana raha nitendrika pneuma zay la tika hoe fanahy masina dia lotera mampianatra azy ny ny lotera dia hoe fanahy mpamorona sy mpandeha fiainana dia ngalatiana tofahatenadintena moa milaza azy fahivatsika raha velony fanahysika dia midea fanahy fanahinay nanafaka sika milala fahafatesana sy ny fahotana martiakotera dia mampianatra hoe ny viasan'ny fanahy masina dia mitondra an' jesosy mitsangana tamin'ny maty ho ao anatin'ny olo ka rehefa melinantsika izy dia tsotra ilay jesosy mitsangana tamin'ny maty no hoentiny ao anatsika dia velony zay fo hoentiny fanahy masina mamelona antsika ilay fiainana nentiny jesosy mitsangana tamin'ny maty io moa milomana antsika lazay jesosy am'zavatofateny vifona dia ny fiainanao fa io fanahy famarinana io moa hanambaraza hoe izana jesosy ny asany ka ny ten'andriamanitra ny sakrameta io no maintiny mamelona antsika jesosy ny sakana maty ten'andriamanitra sakrameta zay mandray andry zany zay meno andry zany velona izy raha tavelona ianao dia raiso jesosy raiso ny ten'andriamanitra ka iay ary raiso ny sakrameta ho fahavelomana Asika maty ero maty fahavalana fafolo ka hatramakiny manamana zay falaza teo a miaraka sy minara jesosy fa raha kristy mitoetra ao anatinareo na dia maty hany azy ny tena moniota dia fiainana kosa ho an'ny fanahy ary raha ny fanahy zay nanangana jesosy tamin'ny maty mitoetra ao anatinareo dia zay nanangana kristy tamin'ny maty no amelona ny tena mety maty amin'ny fanahy zay mitoetra ao anatinareo tena mazava tsara hoe hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy zay mitoetra ao anatinareo efa manana jesosy misangana tamin'ny maty ianao manana fanahy masina no mission sika dia manana mpanontamaty amelana teny sy ny fizarantsika any jesosy misangana tamin'ny maty io mba zao sika mandray an' jesosy dia tsy maintsy vonona ny nofo sy ny fahotana sika teo tena maty zany dia velona manak'izay sika ka fibebana no amonazy no martenitena ny adamailana antsika dia vonona amin'enina sy fibebana isana raha telo ny filanity ianao filanao fo ny beba dia ny fanamasona velona ao anatintsika ny fanamasona mitanan'olona ny bebaka manonto hoinjana ty fahainina mbifona dia ny fahavalo tsy misy olo bebaka na iray azy raha tsy misy ny fanan'andriamanitra izy mampibebaka antsika Ezekiel valo tempo, valo ambin'ny folo dia roa tempo koa dia manambara fa ny olona bebaka dia velona ny bebaly ny tompo mba ho velona dia zay bebaka dia mifampilota mandeha amin'ny famasinana ary efa namiray ny fanahy masina ny apôstôly rehetrarehetra ny bebaka dia nitoro ny fibebana rehefa feno fanahy zay koa rehefa namiray ny fanahy masina dia izara ny fibebana sy ny filoanan'i jesosy tsy tonga kristiany ianao raha sy tonga zanak'andriamanitra kateraka ny fanahy masina zay na tonga antsika teny tany voalohany hoe raha tsy velony fanahy ianao foana ny maha-kristiany satria ny fanahy masina miteraka antsika ho zanak'andriamanitra zany ny fahatelo azy zany hoe manatoko fahavalana ny fifitran'ny folo fa raha sy atena ny rano sy ny fanahy ianao hijanao ny fanahy ny jesosy amin'izao fahatelo dia tsy kadova ny fanjak'andriamanitra misy zany dia natany fanahy masina anapaka amintsika dia tonga zanak'andriamanitra
ho velona kolotana voaloha famin'ny folona dia fasivy fa avy fanahy masy izany filao zany ny apôstôly Paoly kolotana voaloha famin'ny folona dia fasivy ary Paoly ihany raha manako voalohany amin'ny filo ambin'ny folo dia milaza tsara hoe mianarana ny finoana no velona zany hoe amboleny fanahy masy mampo le finoana dia velona isika ary maritematema dia mampianatra izy mpiarana misy finoana dia misy Jesosy misana tama raha miny ianao ao am-ponao dia am-ponao la Jesosy tsangana tananaty farandra ahoana ny fiainanao rehefa velona fanahy ianao farandra farandra ny olona velona fanahy dia baba fanahy anjakany fanahy masina telopolo ny fanahy masina ny olona velona fanahy dia mandeha araka ny fanahy tariny fanahy masina ny fiainana manontolo ny anao ahoana ny olona velona fanahy dia manana ny Jesosy nitsangana tamaty ao anatiny izy ny olona velona fanahy dia tonga zanak'Andriamanitra velona ny olona velona fanahy dia afaka amin'ny lalàna izy afaka amin'ity izy afaka amin'ity izy afaka amin'ny afaka afafateza sy ny fahavalo rehetra ary ny olana rehetra aza afaka ianao na inanao nanao raha miaraka fanahy ary ny olona velona fanahy dia miaina ny fiainana lehibe izy ny olona velona fanahy dia miaina ny fahamarinana sy ny fahamasinana isanandro ny olona velona fanahy dia miaina ny olona velona tsy pozipozina n'inona midonana inona miatra ary mahatonatra ny fahafatisa ny olona velona fanahy dia manana ny fahazam-panahy tahaka ny Paoly apôstôly tahaka ny daratora zany sisitra tany Madagasikara ianao mandehanana manaraka toy izany koa ny olona velona fanahy dia miaina ny fanahy fanahy ny olona velona fanahy dia lasa mpitolo filavan-tsara lasa iraka misy université ianao zany iraka misy université zany lavan'izay feno fananana marika velona ny olona velona fanahy dia meny fanahy masina fanomezam-pahasoavana zao mijoro ao amin'ny université mitory ary mahatoky hatramin'ny fahafatesa ianao zany velona fanahy amin'ny vakavetilavana tariny fanahy vavona université afaka tanteraka amin'ny fahotana ny filanofo ary ny problemanao masamihafa satria zanak'Andriamanitra velonao velona baba fanan'Andriamanitra ho n'Andriamanitra reraka malatra zay faritra amin'ny indrindra ao manakizay amen. Ao kauderantsika ny tompo andriamanitra eny metrika hoderaina toko aianao ry tompo masinao sady raina tsy Andriamanitra mandrakeza amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolotena ny soloanay amin'ny alalany ko ano ankalazany anjeny fiandrianana siaran fiangonana ny andatra sety antany lidera ny anaranao amin'ny firobeana ary izay koa izao miara-mananatra ny feonay aminy ka amin'ny fanajana lehibe no hiderana hoe
ry kristianina malaly aoka itsika antsiaro any jesosy izay matiny solo atsika sy nitsangana ao fanamarenana antsika ary aoka isika hiara-misaotra sy mivava. Misaotranao zahay Jesosy Kristy Tompo, midera ny anaranao zahay zanak'Andriamanitra lahy tokana mpamonjenay. Ankalazainay anao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana. Ary zahay izay tonga eto amin'ny latabatra ao fandray ny tenanao sy ny ranao, dia mangataka mba hataonao manatrika anao amin'ny fo manetry-tena sy marina. Ampiraiso aminao ohatry ny sampana amin'ny voaloboka izahay. Ampianaro ifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay. Ary aoka izahay hiara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fivaliana aminao. Ry zanak'Andriamanitra mitondra ny fahotan'izao tontolo izao hiantrao izahay. Ry zanak'Andriamanitra mitondra ny fahotan'izao tontolo izao omeo anay ny fiadananao. Rahana izay any an-davitro ho amasinina ny eniranarana ho tonga ny eny fanjakana atao any eny sitrapona ety an-tany tahaka ny any an-davitra omeo anay izay are mamelany heloka tahaka namelana izay leloka tamina ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanay fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny ary ny vonina Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina iny zay namadiana azy dia nandray ny mofo ary no nefa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianatra roa izy raha isokahano itiny tenako zay omena ho anareo izao ataovy ho fahatsiarovana ary toizany koa no nandraisany kapoaka rehefa nisakafo ka no nefa nisaotra izy dia natolony azy aroa izy misotro ampianareo rehetra itikapoka itiny fanekena vaovao amin'ny raha izay alatsaka ho anareo ho famelan-keloka koa anao venano misotry anareo izao ataovy ho fahatsiarovana
Jesosy Kristy tompontsika izay vahoaka hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany ianareo tamin'ny fahotana rehetra izy koa nay nampahery sy hiaronareo amin'izany ho amin'ny finoana maro ny fiainana mandrakizay aminareo ny fiadanana. Amen. Jesosy Kristy izay vahoaka tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanomenareo ny tenany sy ny rano izay nanavotana ianareo tamin'ny fahotana rehetra izy koa ianareo mampahery sy hiaronareo amin'izany amin'ny fonina maro no fiainana mandrakizay ho aminareo ny fiadanana. Amen. Amen.
fanampinao nasoavinao irendra ohatsymenao nareny mbae ny fonenao safafatena indrindra amin'ny alana district Kaya
fandaminana foya rehefa vita ny fitaovy vavahady dia isika rehetra zany a midina atao amin'ny sosôrla amin'ny sakafo akabe dia tsy asiana zavatra mijanona ntsony atao amin'ny fiangonana fa hodi edin'ny tompotrama ny trano dia entana antsika rehetra zany tonga dia alefa ao ambany araka ivavaka isika tompo misaonanao amin'ny fona tokoa zahay fa efa nampianarina ao anay izay sitraka ao ataonay Andriamanitro ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isanandro isanandro izahay amin'ny fitondratena masina ary ny teninao anie no hitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.
misaotra betsaka tokoa. Araka ny toloteny androany dia fitiavana zany no zaraina teto. Tsy fitiavana mamoana ilay izy ary ny toloteny tsy fitiavana mamoana fa tena fitiavana tena izy. Minara Jesosy.